Batelma vous présente Ny Vavao. Décortiqueuse, motoculteur, scia chaîne, groupe électrogène, motopompe, Batimax, ny kalitao amin'ny vidiny mirary. Vous présente Ny Vavao. Tout au long de notre vie, rire nous rend plus forts. La vache qui rit manolotra ho anao, Ny Vavao. La vache qui rit, parce que c'est meilleur de rire. Nolotra anao ny fampahalalam-baovao. Apetraka ao Taolaniaro ny orinasa mokatra ny Trisette hiadina amin'ny tsy fandarisakafo sy gere. Orinasa izay amokatra hatrany amin'ny 500 taona isan-taona ovy tsinjaraina ho an'ny faritra Nosy sy faritra Androy. Mihamaro ireo olona ahina mitondra ny tsimikaretina coronavirus ao Toamasina manomboka tamin'ity volana Martsa ity raha ny zava-misy any an-toerana nijerena. Tsy maharaka ihany koa ny tobim-pahasalamana anaovana fitaliana. Manomboka ny dinika isa tokony izorana makany amin'ny fanatanterahana lalana voie rapide izay mampitohy an'ny Kanjamaki amin'ny Meritsitosika. Androany nisy ny fionana teo amin'ny ministera ny fanajariana tany sy ny asa vavety sy ireo ben'ny tanàna voakasika. Andalana ankehitriny fa mbola volana lalàna mahakasika ny fahazahoana loharanom-baovao ho an'ny mpanao gazety raha nambara ministry ny serasera tamin'ity androany ity. Nanolotra sy napafantatra ny lalàna momba ny serasera ho an'ny mpanao gazety ny Koa TVFM androany ny ministra tokony andraikitra. Any États-Unis ho vita vaksiny avokoa ny mponina mialohan'ny voalohan'ny volana Meo izao raha nambaran'ny filoha amerikana Joe Biden. Miantso ireo mponina ho mailo ho sy tandrina hatrany ny tenany. Ny atiteny rehetra. Finaritra tompoko lasy tompoko vavy fotoana vaovao eto amin'ny Kultivika Manazanara anaraka izany hatramin'ny farany. Lalombotsika ny vaovao apetraka ao Taolaniaro ny orinasa mokatra ny Trisette hiadina amin'ny tsy fanjarian-tsakafo sy ny gere. Orinasa mokatra hatrany amin'ny 500 taona isan-taona ary hotsinjaraina amin'ny faritra Anosy sy faritra Androy Gaetan Andriatsila. Nahavia ay atoy zany zahay ny kere. Le nandeha tatoy zahay le natray masera. Le niswat fikarakara anay. Le ieka zahay huli hinanizao le mila mahazo vola, le vare, le tabiry hambole ay. Le fika, valagna, sotro. Le zay zany ty raha tia ay hoentegna satria ny kere yaby zany ty fanagna ay rehetra. Bakainareo? Zahay boaka Mbovombe Kominerad. Ny programme androany moa zany dia ny fandefasana mody an'ireo mpifindra monareo tapany voalohany miaraka amin'ny ramatoa miandra joelina zay andefasinjareo. Misy tokantrano 27 no eritreretina alefa androany. Zany hoe manodidina olona 700 eo. Dia misy resaka vola moa zany fanampiana iarahana amin'ireo mpiara-mobonantoka, misy fanampiana maromaro, vilany, sotro, sakafo entina hoentinjareo ny andalana. Dia ao anatin'izay fijerena manokana ireo ankizy ireo. Averina any amin'ny taniny ireo olona mena vatsy sy masomboly mandritra ny efa-bolana. Ny PAM, UNICEF sy ny maro hafa no manampy amarenana azy ireo. Omalony ny ainga tao Taolagnaro ny karavanina voalohany, hitondra azy ireo hitototoany Amboasary sy Ambovombe ka nanatrika izany fiaingana izany ny vadin'ny filohan'ny Repoblika sy ireo mpiara-miombonantoka. Manandanja lehibe amiko ny fanomezan-tanana ny mponina marevo sy misedra fahasahiranana toy ny mianjady aminareo praitan-drazana. Koa izay no antony hitanterana ireo mponina mifindra monina avy any Amboasary Atsimo sy Ambovombe mba ahafahan'izy ireo miverina indray any amin'ny toerana izay niavian'izy ireo. Ankoatr'izay, nitondra vahaolana ho an'ny ankizy any Atsimo ihany koa ny vadin'ny filoha amin'ny alalan'ny fametrahana ny orinasa manamboatra ny Trisette ho an'ny ankizy ao Taolagnaro. Isy aorian'izay ny fitsinjarana ho an'ny faritra Androsy sy ny faritra Androy.
hoentina amokarana fanampin-tsakafo izy io a ho an'ny ankizy any an-tsekoly zany a ao anatina cantine scolaire. Ny tena tanjona moa zany dia hoentina miady ho an'ny tsy fanjarian-tsakafo eto a Madagasikara, indrindrandrindra ty amin'ny faritra atsimo. Ny fiaramiasa moa zany noho ny fionana izay nataony Andriamatoa Filoha Andry Nirina Rajoelina sy ny Filoha mpanorina ny Fondation Mérieux, Monsieur Alain Mérieux izay niona izy ireo tany à Lyon tamin'ny novembre 2019 dia toy an'izay zany dia nanatanteraka an'izao fiaramiasa zao miaraka amin'ny association Fity. Ny association Fity no andray an-tanana ny famokarana eo anivon'ny orinasa izay ajoro ka hitsinjara izany ho an'ireo mpisitraka. Zany hoe izy no anodina n'le vokatra sy izarana azy ireo eny anivon'ny sekoly sy ny cantine scolaire. Ireo produit ireo zany raha anao famokarana dia mavita hatrany amin'ny 500 tonnes isa-taona zany ny vokatra ho atao izay mahatratra 10 tapitrisa sachet hozaraina amin'ireo ankizy madinika ireo zany. Vahaolana maharitra sy mivaingana no entina ampitoniana ny fijalian'ireo ankizy anjadiny kere. Nomena masom-boly katsaka ihany koa ny coopérative am-behivavy ao Amboasary Atsimo. Miamaro kosa ireo olona ahina mitondra ny tsimikaretina coronavirus ao Tomasina nanomboka tamin'ity volana Martsa ity raha ny zava-misy any amin'ny toerana nojerena. Tsy maharaka ihany koa ny tompo-pahasalamana anaovana fitiliana Henri Flore. Tao anatin'ny roa herinandro izay tsy mitsaha mitombo ireo olona tonga manatona eny anivon'ny hôpitaly kely ao Tomasina ao, toerana izay anaovana fitiliana sy andraisana an-tanana. Ireo olona ahina ho tondra ny COVID-19. Tsy ny olona rehetra ankilany no azo raisina eo anivon'ity hôpitaly kely ity, fa ireo olona izay mahazo ordonnance avy any amin'ny mpitsabo irery ihany ka mila anaovana fitiliana manokana mahakasika ny coronavirus. Tokana ny toerana fandraisana ka mila tsy haharaka an'ireto olona ihany ho mitondra ny tsimikaretina ireto ka matetika hitsangana fimenomena noho ny faharetany fitangoronana. Namoatra ny lany andro veziveza zareo zany ny fotoana ny tena betsaka. Ohatra ny te andray andraikitra tsy mahasama andray andraikitra ohatra tsy fantatra. Dia tsy mazava intsony hoe inona amin'ny testa tena misy sy ny ohatra izay. Fa fahazahoko an'ilay izy manao matahotra sao dia mipoitra amin'ny marina. Hoanao zao inona no mandoanao? Zany ny tany amin'ny dokotera misy tahotra kely zany. Tsy zany mikoaka dia misy an'ilay hevina astenia anorexie dia hoe alao manao test PCR izy dokotera. Efa nanao radio amin'ny tratra. Ohatran'izao zao elo zany taintaina ny tena efa lehibe lasa taintaina zao hoe fomba fandraisana korotanina ambony ambany. Fa nareo moa amin'ny inona zafady? Cool TV. Tena aloha mba epitana izy fa tena raha zao no mitoy. Tiafatra be ny positivité eto. Raha ny fanazavana azo, isaky ny amin'ny 9 vora maraina no fandraisana ireo marary hanao fitiliana ho an'ireo izay mitondra ny ordonnance avy any amin'ny mpitsabo. Misy amin'ireo mpanao fitiliana no tonga aloha be loatra eny amin'ny toerana fandraisana ka miteraka fitangoronana maharitra. Ireo izay ilana valina fitiliana maika ihany no atao eto raha ny fanazavana azo. Ihany koa fa misy fitiliana eto amintsika fitiliana ny aretina Covid. Dia tsy inona akory fa ny Genexpert no ananantsika. Izay Genexpert zay nefa ireo olona izay mitondra ny fambara zany hoe misy signe no ataontsika amin'io Genexpert io. Fa ny olona kosa tsy misy signe fa hoe ahihina izy dia anaovantsika ireny PCR reny. Nanamafy io fidanganitahan'ny olona mitondra ny tsimikaretina coronavirus ihany koa ankilany. Ny solovim-bahoaka ny Madagasikara ho fito tao Tomasina voalohany. Mbola olana ihany koa ny Tomasina treto ny tsy fifampian'ny fitaovana hentina hitsabona ny marary. Ny zavatra goavana eto dia mangataka fitondram-panjakana mba hijeran-kaiky satria magnano mafy ireo mpiasan'ny fahasalamagna ireo directeur en santé miasa daholo zareo kanefa amin'ny lafin'ny fitaovana zany mbola misy olana. Tegna anisan'ny olana goavana zao dia amin'ny hôpitaly Manarapenitra miady oxygène ny olo marary ny corona. Tsy azo ekegna zany. Hatramin'izao koa mbola tsy vita ihany koa ny scanner. Scanner efa simba efa misy 1 an. Hatramin'izao mbola simba le scanner. Donc zany mangataka fitondram-panjakana, filoham-pirenena sy ny prime ministre mba hijery akaiky ny kany Tamatavy
ka sasany mety mitovy amin'izany fa za maika ho an'ny kantamatavy satria heritogna lasa ohatran'izao efa simba ny scanner hatramin'izao mbola tsy amboary. Olona miisa roa no fantatra atreto fa lavo nivalinaretina ity tany Tomasina tao anatin'ny 2 herinandro izay. Hôpitaly lehibe miisa roa no andraisin'ireo marary voasokajy ho anatin'ny forme grave sy ireo manana arety mitaiza any an-toerana. Manohy ny fitsaboana any an-trano kosa ny ankabeazany amin'ireo voamarina fa mitorany tsy mikaretina ankoatra ireo manatina tombom-pitsaboana tsy miankina amin'ny fanjakana. Tapitra tamin'ity androany ity fitaom-piasan'ny filohan'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana sy ireo mpikambana rehetra ho fantatra tsy ho ela arak'izany ireo mpikambana vaovao Henri Florian. Handao ny birao fiasana etsy Ambohida manomboka androany ny filohan'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana Jean-Éric Rakotoarso sy ireo mpikambana miisa roa niaraka taminy notondreny ny filoha tamin'ny taona 2024. Raha ny fantatra lesoky ny fitoram-panjakana teo aloha izay nametraka ireo mpikambana eo anivon'ny ACCI reto no tsy niampiarahana ny fotoana nametrahana azy 5 mianadamianaka ho mpikambana teo anivon'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana ity. Ankilan'io araka ny fanapahan-kevitra avy eo anivon'ny fiadidinan'ny Repoblika mikasika ny fampiarana ny didim-panjakana vaovao laharana 120 tsipika 120 tamin'ny faefatra ny volana Martsa 120 mikasika ny fifaranan'ny fotoam-piasan'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana ankehitriny araka ny andinin'ny faharoa miantso ireo androm-panjakana ho faritry ny lalam-panorenana hiroso amin'ny fifidianana ireo mpikambana vaovao handrafitra ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana. Manohy ny fampandehanan-draharaha eo anivon'ny ACC kosa ireo mpikambana ankehitriny mandra-pahatonga ny fanatanteran'ireo mpikambana vaovao ny fianianana raha ny voafaritry ny andininy ndalana fahatelo. Tsy maintsy irosona avokoa araka izany ny fanoloana A5 ireto ka tsy maintsy hanatotosa fifidianana avokoa ireo rantsina rehetra manana soloteny eo anivon'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana ity. Mpitsara-perinasa roa atolotry ny filan-kevitra ambonin'ny mpitsara, solotena roa avy amin'ny fiadidin'ny antenimieram-pirenena, roa hafa avy amin'ny antenimieran-doholona ary ny telo tendren'ny filohan'ny Repoblika. Ho fantatra tsy ho ela araka izany ireo mpikambana miisa 5 mandrafitry ny ACC sy ho izay filohan'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana ity. Tsy vahaolana ny fanonganam-panjakana na tsy mitovy hevitra amin'ny fanjakana azy io ny fanehoan-kevitry ny UNDD tamin'ity androany ity tokony miara-mientana ny antoko politika rehetra raha nambaran'izy ireo anafitra ny firenena. Henri Florian. Manoloana ny zava-misy eto amin'ny firenena ankehitriny nivoaka tamin'ny fahanginana tamin'ity androany ity ny antoko UNDD na ny Union nationale pour le développement et la démocratie. Nambaran'izy ireo fa tsy maintsy miainga sy mifototra amin'ny firaisan-kina ny fiara-mientana sy ny fivondrona ny malagasy rehetra no vahaolana entina hampandrosoana ny firenena. Tsy vahaolana raha nambaran'izy ireo ny fanonganam-panjakana. Raha jerena amin'ny fomba maimaika sy tsotsotra dia ohatran'ny fifanandrinana politika misy amina vondron'olona roa no mahoraka eto, ny mpitondra sy ireo mamaritra ny tenany ho mpanohitra. Tsy io fifanandrinana miendrika ho fifandiran'olona roa io anefa no tena zava-dehibe fa ny krizy mangirifiry mianjady amin'ny vahoaka malagasy rehetra manerana nosy. Ka io no tokony hiarahantsika mibanjina sy miaraka ary hiarahantsika mitady vahaolana maika ary tsy misalasala ny milaza fa amin'izao krizy mafy diavin'ny firenena ary mbola ahina ho mafy dia mafy izao dia tsy vahaolana ny fanonganam-panjakana. Mitaky fiara-mientana rehetra ny fampandrosoana ny firenena ka tokony hiara-isalahy hamadika ny pejany fahantrany ty tandrazana iombonany ity ny mpanao politika rehetra. Manao antsoavo amin'ny filohan'ny Repoblika sy ny fitondrana izay tarihiny ny antoko UNDD mba handray ny fepetra rehetra azony atao mba hirosona amin'izany sy hametrahana filaminana maharitra eto amin'ny firenena sy hampihavanana marina ny malagasy mba tena ahazona miroso tsy misy sakatsakana amin'ny asa fampandrosoana. Manao antsoavo amin'ny antoko politika rehetra hanao tongotra miara-mamindra sy soroka miara-milanja
hanangana firenena mendrika ny taranaka sy faramandimitsika. Raha ny fantatra mankalaza ny fahatelopolo taona ny orenana amin'ity taona ity ny antoko UNDD izay noforoany ny profesora Zafi Albert. Lafy mivao hafa kosa indray dia manomboka ny dinika isa tokony amin'ny fanatanterahana ny lalana voarapida izay mampitohy ny kianja maki amin'ny Mertsia Tosika androany. Nisy ny fionana teo ministera ny fanajariana tany sy ny asa vavety sy ireo bentanàna avokasika io na saina. Manomboka ny dinika sy ny fionana maro samihafa izorana mankany amin'ny fanatanterahana ny fotodrafitrasa lehibe ny lalana vaovao voarapida miaingany amin'ny maki Antotapenaka miazo ny tanàna vaovao ahorina eny Mertsia Tosika. Androany nisy ny fionana teo amin'ny tompona andraikitra avy amin'ny ministera ny fanajariana ny tany sy ny asa vaventy sy ireo bentanàna ary tompona andraikitra ny fotony voakasika ity tetikasa ity. Fiona savaranano ho amin'ny tetikasa voarapida izay miainga eo amin'ny Antotapenaka maki makeny Mertsia Tosika izany hoe mampitohy ny tanàna Tananarivo sy ny tanàna vaovao izay atao eny Mertsia Tosika. Savaranano niaraka tamin'ireo bentanàna sy ireo tompona andraikitra eny fotony mba isiny ny fifanakalozana amin'ny fomba ifampiseraserana sy fomba hitondrana ny fampahafantarana ny vahoaka ny tetikasa sy nireo le dingana rehetrarehetra izay ho atao amin'ny tetikasa. Ny aorian'ny androany dia isy ireo fidinana ifotony atao eny amin'ireo commune sy fokontany izay tena voakasika mivantana ny tetikasa mba hampahafantarana ny vahoaka ny mahakasikasika ny tetikasa sy ny zavatra mety hitranga eny amin'ireny toerana ireny mandritra mialoha mandritra ary aoriana ny fanatanterahana ny tetikasa. Tsy ivona nankataovana nandritra ny filan-kevitry ny ministra ny fahatelo ny volana febroary lasa teo ny tolotra na ny appel à manifestation d'intérêt ho an'ny voarapida mampitohy ny kianja maki amin'ny Mertsia Tosika. Amin'ny alalan'ny famatsim-bolan'ireo mpanatanteraka ny asa na ny EPC+C no anaovana izany ary roa taona ny tokony ahavitana ny lalana. Miombana tamin'ny fampahafantarana ny lahara-pahamehana ho an'ny malagasy amin'izao fotoana izao ny fanadidina izay nitotsain'ny agence capsule ny arahana tamin'ny école TVFM ny Antsipirina sy etin'ny laharana efsa. Inona no lahara-pahamehana ho an'ny malagasy amin'izao fotoana? Io no fanontaniana napetraky ny agence capsule tamin'ny olom-pirenena miisa 420, 20 no miakatra teto Antananarivo renivohitra, ny 3 hatramin'ny 5 martsa 2024. Ny maro indrindra na ny 250 isanjato namaly fa ny vola azo haingana sy mora no ilaina. 250 isanjato no namaly fa ny filaminana ny tanàna sy ny fanjakana. 100 isanjato no namaly fa ny fitakiana mba ahazahoana tombotsoa no lahara-pahamehana amin'ny malagasy amin'izao fotoana. Ho an'ireo fiarahamonim-pirenena kosa, miisa 4 ireo lahara-pahamehana ho an'ny malagasy amin'izao fotoana. Ny fanjakana no tompona andraikitra voalohany sy mpanatanteraka ny fanatanterahana ireo lahara-pahamehana ny malagasy. Malagasy dia ohatran'ny lahara-pahamehany olona rehetrarehetra ihany mba andeha tsara ny fiainany na io amin'ny andavanandrony indrindrandrindra na ihany koa ny mety ho avy ny taranaka zany eto amin'ny firenena. Raha ny mampandeha tsara ny fiainana zany dia mazava ho azy tokony ho lahara-pahamehana foana ny resaka fahazoana mivelona na ny resaka sakafo zany izay maha-olona olombelona mazava ho azy. Isan'ny lahara-pahamehana malagasy ny resaka fahafahana mampianatra ny zanany, ny resaka fahazoana fahasalamana ary indrindrandrindra ny resaka fandriampahalemana zany mba hahafahan'ny olona miary. Ny fianona sy ny fandraisana ireo tsikera hoy ny fiarahamonim-pirenena no ahafahana manatsara ny fomba fitantanana sy hijerevana ireo izay tena lahara-pahamehana ho an'ireo mponina. Ahafahana mitaky zany ny tombotsoa ho an'ny vahoaka dia zofototra io. Zofototra ny fahafahana mitaky amin'ny fomba rehetra amin'ny tombotsoa ny vahoaka fa anjaran'ny fitondrana no mametraka ny lamina ahafahana mametraka n'izay fitakiana izay amin'ny tokony ho izy zany. Zany hoe tsy tena vahaolana zany ny tena tsy mahazo mitaky nareo satria zavatra mety hatsara ny fomba fitondranao koa le izy. Rehefa misy olona mitaky ato ny tokony ahitsy reto ny tokony ho resahana, reto ny tokony handeha amin'ny tokony ho izy dia amin'ny mampitondra anao ianao ny eo amin'le fitondrana amin'izao fotoana dia tokony ianao no mandray fepetra zany ahafahanao manatanteraka sy mandray an'le tsosikevitra amin'izay tokony azo tanterahana. Ny famahana ny olana sosialim-bahoaka no tokony iroson'ny fanjakana raha ny fanazavana ireo fiarahamonim-pirenena.
Miisa 7 ny vagon natolotry ny commune Antananarivo ho an'ny ministeran'ny fitaterana omaly fitaovana afahana manatsara ny lalamby FCE izay mampitohy ny fianarantsoa sy manakara izany. Sabrina Arson. Omaly no nanatanterahana ny fifanaovan-tsiny amin'ny fiara-miasan'ny commune urbaine Antananarivo sy ny ministra ny fitaterana sy ny fizahantany Randriamanandranto Joël. Fiara-miasa mahakasika ny fanomezan'ny commune urbaine vagon miisa 7 anatsarana ny zotra an-dalamby no antony izao fanomezana izao. Raha ny tantara, ny taona 2024 no nanomezan'ny fanjakana Suisse an'ireto vagon ireto ho an'ny commune urbaine Antananarivo anaovana ny tramway na ny train urbain eto Antananarivo saingy tsy tanteraka ny tetikasa. Ilay train izay namen'ny République Suisse an'ny commune dia tsy ampiasaina intsony. Nefa itsika efa fantaratra tsara fa nomboka anatsara ny zotra ny dalamby FCE izay miala ny fianarantsoa atsy manaka dia efa fantarantsika efa nazahoantsika lohana masinina anankiefatra dia eo vagon izay namen'ny République Suisse amin'ny commune ireo dia tena mety mihitsy ary mifandray tsara mihitsy amin'ny locomotive vao niraisantsika. Eto anatin'izany araka tena hoe fiara-miasa tamin'ny commune raha natany amin'ny commune moa ny ministera dia tsy nisalasala mihitsy ny commune na mian'izany. Ankilany anomboka tsy ho ela ihany koa ny fanaovana ilay tetikasa tramway raha ny nambarany be ny tanàna n'Antananarivo. Tramway izay tetikasa fanjakana ny ministera efa manakaiky ny lohan'ny tetikasa. Le vagon efa mipetraka teto moa tsy azo ampiasaina amin'ny tetikasa iny ary ny talatanaromena ministra fa ny mahafaly Antananarivo alohan'ny farantaona angambany efa misy hitsangana ny rogara sy ireo trano analovan'ny train urbain na ny tramway ary manantena fa amin'ny taona no azo mponina Antananarivo ampiasaina ny train. Akoatra ny fifanaovan-tsony, nitsidika sy nanamafy ny fiara-miasa amin'ny be ny tanàna ny etat-major ny Tafika no tarihan'ny général Rabenaivo Arvelo Jean-Claude Omaly amin'ny fanaovana fampiofanana sy fandriam-pahalemana. Tahaka mazatra anaraka dokavatra isika meloha ny tirantsika ny tapany faharoan'ny vaovao rehefa vary. Parce que j'ai le MIFI. Toi aussi, sois au top. Prends ton MIFI à seulement 139 milliards TTC. Rendez-vous en Telma Shop. Tout au long de notre vie, rire nous rend plus forts. Ce que nous mangeons devrait en faire autant. La vache qui rit, parce que c'est meilleur de rire. Venez amin'ny fampahalalam-baovao isika. No mahakasika ny gazety mpiseho isan-kerinandro Madagasikara matin hebdo ndraiky no entina aminao anatin'ity fanadadiana manaraka ity horivo. Nivoaka tamin'ity androany ity ny gazety Madagascar Matin Hebdo laharana 520 lohateny dehibe isare ny mpamaky azy amin'izany amin'ny pejy 23 institution la HCC cherche nouveau membre et un président. Eo amin'ny pejy 23 izay hatrany développement le nord en diapason avec le Velirano. Eo amin'ny pejy 27 kosa indray renforcement des liens avec la Banque mondiale, paroxysme du délire chez l'opposition. Jeunes diplômés 2 800 000 en quête d'emploi izay no amin'ny pejy 23. Maresaka ara-panatanjahantena no amin'ny pejy 24 élection au sein de la CAF, Ahmad définitivement out. Eo amin'ny pejy 10 ministry ny mponina manana didy lehibe amin'ny fanarenana ny tontolo iainana ny vehivavy. Ireo no isan'ny lohateny dehibe misongadina anatin'ity gazety Madagascar Matin Hebdo laharana 520 ity izay nivoaka androany ary manan-kery hatramin'ny 17 ny volana Martsa izay jifaina amin'ny vidiny 900 ariary. Tontolon'ny serasera kosa indray dia andalana ankehitriny famolavolana ny lalàna mahakasika ny fahazahoana loharanom-baovao ho an'ny mpanao gazety raha namaran'ny ministra tompony andraikitra tamin'ity androany ity
nanolotra sy nampafantatra ny lalàna momba ny serasera ho an'ny mpanao gazetindry Cool TV FM androany ny ministra Abraham Rarson. Tonga nampafantatra sy nanolotra ny lalàna momba ny serasera amin'ny ainao vaky jery ho an'ny mpanao gazetiny Cool TV FM androany ny teo anivon'ny ministera ny serasera sy ny kolotsaina. Nanazava ny ministra fa moroso ankehitriny ny famolavolalany lalàna momba ny fahazonan'ny loharanom-baovao an'ireo mpanao gazety. Fahazahoana loharanom-baovao no tena atao hoe manahirana ny mpanao gazety satria ireo no atao hoe teboka sarobidy indrindra azo lazaina hoe nazahoantsika fivoarana lehibe tao anatiny lalàna vaovao roapolo sorarivo ohatraohatra enina io isan'ny fiovana lehibe nentina ny tsisy ny fanagadrana intsony andreo namana mpanao gazety raha ohatra ka sanatria izany hoe voalazan'ny fitsarana fa meloka tamin'ny asa fanaovana gazety isan-kelan'izay dia andalana ihany koa tsika mamolavola n'ilay lalàna azahoana ny loharanom-baovao loi sur l'accès à l'information à caractère public dia antenaina moa hoe amin'ny volana May mba efa tolotra eny anivon'ny parlement izy io izay manampy an'izay fiantohana ny vaovao izay ho an'ny fahazahoana ny vaovao izay ho an'ny mpanao gazety. Zava-dehibe ny fisiana lalàna toy izao an'ireo manao ny asa fanaovana gazety raha ny fanazavana. Dia efa natao io izay nge ny lafatra tsy misy fa kosany ilaina io amin'ny asa fiantsoroantsika satria ninona tenenina toantsika tsy voatery amalifaly ny rehetrarehetra fa mety misy zavatra voatoanao fa ty kosany ny fisian'ity kodia dia migarantirantsika zany hoe afaka manao ny asantsika kalalahanytsika. Mbola hitoy amin'ny orinasa serasera hafa eto Antananarivo sy any amin'ny faritra ny fitsidihana nataon'ny ministra tompona andraikitra ampahafantarana sy an'olorana ity lalàna momba ny serasera amin'ny aina vaky jery ity. Lafim-baovao hafa kosa indray dia maro ireo andinin-dalàna mila hatsaraina sy havaozana eto amintsika ahafahana miaro sy mikajy ny tontolo iainana. Tokony ampitomboana ihany koa ny teti-bola ampiasaina amin'izany raha ny fanazavana azo ka atao andrasila. Tsy mazava ny fampiarana ny ankamaroany ireo fampiasam-bola, mbola tsy voafeny fankatoavan'ny mponina ireo fampiasam-bola sasany, tsy miatra ny sazy ho an'ireo mandika lalàna, tsy hita mivaingana ny tombontsoa azony ny fotony ara-tontolo iainana, ara-toekarena sy ara-tsosialy, tsy ampy ny atotanisa afaka ampiasaina sy ny maro hafa. Ireo amin'ny ankapobeny no isan'ny takian'ireo fiarahamonim-pirenena ny fanovana ny décret Messi izay efa tsy nanaraka ny toetrandro intsony. Décret Messi zany dia mampamisy azy mise en compatibilité des investissements à l'environnement. Efa ezaka ataontsika efa roapolo taona mahery ngamba zay décret Messi dia rehefa notanterahana le izy zany dia be da be ny zavatra latsaka atao anatiny zany. Anisan'izany reny resaka hoe participation publique reny zany mahatonga anay firaisamonim-pirenena tafiditra ao anatiny dia zay anisan'ny fitakianay zany mba hisy ny fandraisana anjara maromarona kokoa ny firaisamonim-pirenena. Maro ny olana ara-tontolo iainana vaovao izay tsy maintsy atrehina amin'izao vaninandro iainantsika izao. Rariny raha toka mitaky fanavaozana ny lalàna isika, hoy ny ministra tompona andraikitra. Rariny sitsiny zany ny fanavaozana ny lalàna maro be eto amintsika satria efa ilaozan'ny toetrandro ary fatatsika fa ny fiovan'ny toetry ny andro ohatra zao dia karazana olana izay tazantsika manerana an'izao tontolo izao Madagasikara dia anisan'ny firenena tena marefo ao anatiny dia karazana azo lazaina hoe olana ara-tontolo iainana vaovao izay tsy maintsy atrehantsika dia na ny lalànantsika koa tsy maintsy ampanarahana izay. Misy karazana olana ara-tontolo iainana vaovao izay hoentin'ny fanatontoloana miditra eto amintsika tsy maintsy hatsaraina daholo zany ary havaozana ny lalàna mino fa samy mahatsapa an'izany daholo na ny ao amin'ny ministera na ny fahasalam-pirenena na ny sehatra tsy miankina na ny zareo mpiara-miombonatoka ara-teknika sy ara-politika. Androany nisy ny fionana anaovana atsisika ahafahana mametraka fomba fijery vaovao iarovana ny tontolo iainana sy ireo loharano-karenina voajanahary. Nandray anjara tamin'izany ireo solon-tenam-panjakana, sehatra tsy miankina, ireo mpamatsy vola sy mpiara-miombonatoka isan-karazany. Tanjona ny akana sy iainona ny hevitry ny maro ho fiarovana ny tontolo iainana. Eo ihany koa ny ampitomboana ny teti-bola ampiasaina ahafahana manatratra ny tanjona ny fitantanana maharitra ny tontolo iainana ho lovain-jafy. Anampy ireo mpianatra eny anivon'ny université amin'ny fanatanterahana fikarohana ny fisian'ny jardin botanika. Manoloana izany zanak'azo manodidina ny 2,000 isa androany no volen'ireo mpianatra sy mpadara eo anivon'ny université an'Antananarivo. Abraham Randriamana. Toerana isan'ireo ahitana mpianatra manovo fahalalana betsaka ny anivon'ny université ho fanampiana azy ireo isitraka ny fampianarana anatin'ny tontolo iainana milamina sy madio. Paikady napetraka ny tompona andraikitra ny fametrahana ny jardin botanika. Anatin'ny jardin botanika izany tsy voatery hoe karazan-kazo anankiray no ambolena fa
karazany maromaro izay manana ny filana amin'ny tsirairay avy. Atao karazana zaridaina koa zany izy ity zany fa mianatra sy makaina sy makasaina. 500 ny ametrahana ny infrastructure grise, zany hoe ny trano rehetrarehetra zany sy ny zavatra grise rehetrarehetra. 500 dia 500 infrastructure verte. Araka izany, nanatanteraka fambolekazana androany ireo mpandrahara sy mpianatra teny amin'ny oniversité an'Antananarivo. Zanak'azy miisa 2 no novolen'izy ireo tamin'izany, izay ahitana palmier, flamboyant jaune sy ny maro hafa. Toeran'ity zany efa nisy hazo fahiny, fa efa miantsitra koa zany le hazo. Fa koa indrindra zany nisy asa efa rentsika ihany nisy fotoana nisy fanapahakazo tsy ara-dalàna teto amin'ny oniversité an'Antananarivo. Dia teto amin'ity toeran'ity no trano izay zavatra izay hoe efa miala ny teo dia ho amboarintsika dia ho ajariana eto. Nanambara ny tompon'andraikitra fa hitohy amin'ireo toeram-pianarana samihafa sahan'ny eo anivon'ny oniversité ny fametrahana ny tontolo maitso ho an'ireo mpianatra. Lafo vaovao hafa kosa indray dia nahitam-boka ny fametrahana ny voameran'ny fandriam-pahalemana teny amin'ny faritra 67 hectara. Mpanendaka sy mpanao sito mahery maro no efa tratra tamin'izany. Io na saina. Isan'ny faritra mena amin'ny fanendana sy ny sito mahery ary ny arpos ny eny amin'ny faritra ny 70 hektara. Tsy mifidy ora ireo mpanao ratsy, tsy mifidy toerana ihany koa na andalam-be na anaty taxi be, ary efa misy tsy matahotra na misy mpitandron'ny filaminana azy eny amin'ny manodidina. Toy ity tranga teo amin'ny fiantsonan'ny fiara etsy amin'ny Vatobe, lehilahy iray nandeha taxi be nipetraka nanamorona ny fitaratra, nisy nisitona ny bracelet volafotsy nanaovany. Na nisy polisy teo amin'ny Ary tsy nanakana ilay olon-dratsy ka lasa tamin'izany ilay firavaka. Raikitra ny fifanenjehana ka tratra ity lehilahy 70 taona efa mpamerikeloka ary efa voatazana teny Anjanamasina noho ny resaka arposy. Tranga omaly ihany koa tokony ho tamin'ny 9 maraina, vehivavy iray niala taxi be no narahana rola ary nambaran'izy ireo ny antsy lavalela ka lasa tamin'izany ny finday sy vola iray etsy ariary. Taorian'izay no nandeha ny fikarohana nataon'ny voameran'ny fandriampahalemana teny an-toerana sy ny polisy ka navoasambotra ny iray tamin'ireo olon-dratsy. Raha ny zava-misy, saika isan'andro no misy mpanendaka sy mpitsito mahery ary mpangary paosy tratra ny mpitandron'ny filaminana eto Antananarivo renivohitra, saingy trangana tsy fandriampahalemana maro ihany koa no miseho. Manoloana izany, maro ny ahian'ny olona ny amin'ny hoe tena mikadra avokoa ireo mpangalatra tratra mboty rehetra, inona no paikady matipaika ataon'ny mpitandro filaminana ampianana ny tranga izay zary lasa hita vao miresaka Antananarivo. Tontolon'ny baolina kitra kosa indray dia Dr Patrice Motsepe izandray hianovavidy hitantana ny CAF araka ny fividianana izay hiantotosaina tamin'ity androany ity ny tany Rabat. Izy indray araka izany solany amadamady. Natrano maro ihany koa nahita ny filohan'ny Fédération Malagasy ny baolina kitra raha olona Rabekotona indray anjara tamin'ny fividiananao ry Flora. Taorian'ny fifidianana izay ho filohan'ny CAF na ny Confédération africaine ho an'ny baolina kitra androany tany Rabat Maroc. Lano filohan'ny CAF vao nandimba ny amadamady izay teratany malagasy ilay teratany afrikanina tatsimo mpanefoefo Motsepe Patrice. Ity fifidianana ity izay no tanterahana nandritra ny fihaonam-be fa 17 ny CAF. Ny vototra nandritra ity fihaonam-be ity ihany koa fa hiakatra 5 nisan'ny filoha lefitra na ny vice-président eo anivon'ny CAF manomboka izao, raha toa ka miisa 3 izany teo aloha. Nanaitra ny malagasy maro indrindra fa ny mpankafy baolina kitra ihany koa ankilany. Ny nahita ny Raoul Arzaka Rabekot filohan'ny FMF nandatsabato tamin'ny anarany Madagasikara nandritra ity fifidianana ity. Ity filohan'ny Fédération Malagasy ity izay tsy hita nanomboka volana maromaro izay ary manana raharaha mahavoasa ringotra azy eto Madagasikara ka nitsoaka tany ivelany. Tsy ahivana moa fa ny alandaharany no ny antony izay ambara ho an'ny tombotsoan'ny kitra afrikanina. Ireo kandidat 3 lahy hafa tokony fanenana tamin'ny Patrice Motsepe tamin'ny ity androany ity. Maro amin'ireo mpankafy kitra aty Afrika no milaza fa resaka mampome ity fifidianana indray mitoraka ity. Etsy ankilany, andrasan'ny rehetra fantatra araka izany ny endrika vaovao sy ny fanatsarana entiny Patrice Motsepe ho an'ny kitra afrikanina. Maresaka iraisam-pirenena any États-Unis ho vita vaksiny avokoa ireo mponina mialohan'ny voalohany volana May izao raha nambaran'ny filoha Amerikana Joe Biden miantso ireo mponina ho mailo sy tandrina hatrany ny tenany fanadina. Eri tao anaty aoriana nametrahana ny fihibohana tany États-Unis
nanao fanambarana mikasika ny fivoaran'ny fanatanterana ny vaksiny any an-toerana ny filoha Joe Biden. Namivohitra nandritra izany fa hisitraka ny vaksiny fanefitry ny Covid-19 avokoa ireo Amerikanina mihoatra ny 12 taona atao anatin'ny 2 volana manaraka. Manoloan'izany, nomena fahazondalina ireo mpitsabo nify sy mpitsabo biby any an-toerana, anatevin-darina ireo mpiasan'ny fahasalamana amin'ny fanaovana vaksiny ireo mponina. Tanjona napetraka ny filoha Amerikanina ny fiverenana amin'ny fiainana andavanandro any an-toerana manomboka ny 4 Jolay izao, andro ankalazana ny fetim-pirenena Amerikanina. Na izany aza, manentana ireo mponina any Amerika hitandrina sy ho mailo hatrany ny tenany manoloana ny valina aretina. Hatreto, 100,000 vahoaka Amerikanina ankehitriny no efa vita vaksiny. Dia izay mamana vaovao tamin'ity androany ity ankasiahana nanaraka izany soafa tsara ato. Tout au long de notre vie, rire nous rend plus forts. La vache qui rit nanolotra anao teo ny vaovao. La vache qui rit, parce que c'est meilleur de rire. Nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao. Décortiqueuse, motoculteur, CHN, groupe électrogène, motopompe, Batmax, ny kalitao amin'ny vidiny mirary. La 4G by Telma vous a présenté ny vaovao.